Jaona toko faharoa. Inampodiny Jesosy ny rano divay tao Kana sy nakanesany tao Kapernaumy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galili ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy: tsy manana divay izy. Jesosy taminy: raha vehivavy, moa mifaninina akory zaho sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo: ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato 9 mahalany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy: fenoy rano ny siny. Dia nofenoiny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy: tovozy amin'izao ka ento ho eo amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviny, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahalala, dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe: araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia vo izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka kehitriny. Zany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galili ho voaloham-pamantarana ka nasehony ny voninahiny, ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nakany Kapernaume Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy. Niny akaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny Paska sy ny nandroahany ny mpivarotra sy ny nanesorany ny varony hiala teo kianjan'ny tempoly. Ary efa akaiky ny Paska ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo an-kianjan'ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopia kofe izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo kianjan'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary narara ny vola ny mpanakalo vola sady nazera ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromailala: ento mivoaka ireto zavatra ireto, aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany natsiaro, fa voasoratra hoe: ny firehetako ny amin'ny tranonao no aharitra ainahy. Salamo 7:7. Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe: inona ny famantarana asehonao aminay no manao zao zavatra zao ianao? Jesosy namalika nanao taminy hoe: raha vao ity tempoly ity, ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy: 700 taona zay no efa nanaovana ity tempoly ity, ka ianova ahatsangana azy amin'ny atelona? Fa ny tenany no tempoly no lazainy. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, dia tsaroany mpianany fa efa nilaza izany izy. Ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy. Ary no nitao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska, dia tamin'ny andro firavoravona maro nino ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Fa Jesosy tsy nahatoky azy, satria izy nahalala ny olona rehetra ary tsy mitady olona hanambara olona izy, fa ny tenany nahalala izay tao am-poniny io.